dia faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy tonga eto amin'ity toerana ity indray androany. Miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra amin'izao fotoana anio izao ho izay mbola tsy voaraba ara-pahinana tratra an'izao taona izao indraytsika. Dia faly ihany koa ifampizarantsika izay apetraky ny tompo indray androany mba ahafahantsika mizotra mamakivaky ny fiainana sy izay toy ny fiainantsika raha mbola omen'ny tompo ny tombonandro isika. Ataontsika maka teny efa diso fantatrao amin'ity andro anio ity. Mateo 1:20 no hojerentsika ka hatramin'ny 30. Mateo 2:20 vakitsika ny 20 ka hatramin'ny 30. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Mba iraha mamaky fa ianareo fa izao no anome anareo fitsarana. Eto ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana entako. Ny manaraka dia bokin'ny Petera, epistely nosoratan'i Petera voalohany Petera voalohany 5 dia 9 ka hatramin'ny 9 no ovaketsika. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Petera voalohany 5 ka hatramin'ny 9. Koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Ary apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Mahonona tena dia miambena. Fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha taky ny liona mierina mitady izay arapany. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no angalatsika an'izay tokony ho anjarantsika amin'ity andro anio ity. Ny zavatra voalohany izay resahana atao anatin'ny saotra masina dia ity zavatra nambaran'i Jesosy ity. Mateo 2:20. Makanesa aty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao hanome anareo ny fitsarana. Rehefa vakitsika io teny io dia raha ohatra ka mamaky be arabaky teny fotsiny isika dia ohatran'ny hoe ho an'ny olona sahirana ve, ho an'ny olona mpitondra entana ve, ho an'ny olona izay reraka ara-batana, ho an'ny olona izay tsy fantatro hoe mifomaraina amin'ny 5 dia mitady izay hohanina dia mandra-paharivony andro dia matin'ny arerahana aveo. Ho an'ny karazan'olona takizay ve ity afatra ity zavatra izay tenin'ny saotra masina ity. Raha vakina amin'izao fotsiny. Fa rehefa vakitsika ny toyany dia izao ny lazainy ao anatin'ilay izy hoe eto ny jiogako dia mianara amiko malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Zany hoe ilay arerahana izay resahana atao anatin'ny Mateo 2:20. Ny arerahana izay resahana eto amin'ity zavatra izay tenin'i Jesosy ity dia tsy arerahan'ny vatana fa arerahan'ny fanahy. Fatigue de l'âme. Any anaty fanahy no misy an'ilay arerahana. Any anaty fanahy no misy an'ilay avizanana, leo, kivy, mafy ny ady
tsy ady eo amin'ny fiainana zany le izy, tsy ady arabola le izy, tsy ady amin'ny problema le izy, tsy ady amin'ny aretina le izy, tsy ady amin'ny zavatra hita maso, fa ady any anaty fanahy. Dia ozy izy Jesosy miresaka hoe ianareo izay manana adi-panahy, ianareo izay reraka ny fanahy, ianareo izay kivy ny fanahy, ianareo izay trotraka ny fanahy, dia zao mankanesa ty amiko fa za anome anareo fitsaharany fanahy. Rehefa maty ny olona anankiray eo amin'izao tontolo zao, dia asiana soratra amin'ny teny anglisy ilay izy mazava kokoa, asiana soratra eo amin'ilay vato pierre tombale moa filazana izy iny, dia asiana soratra hoe RIP, dia ndika ilay izy rest in peace, zany hoe mitsara ny fiadanana. Dia ndika ilay rest in peace, le fanahy mitsahatra amin'izay, fitsaharany fanahy, fialan-tsasatry ny fanahy. Na malagasy koa ary manana an'izay, fialan-tsasatry ny fanahy. Misy karazana fivavahana mivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahiny maty. Fa ny proposition an Jesosy eto amin'ity Matthieu 7:10 ity, dia tsy maty no itoriany teny hoe makanesa ty amiko, ahoana moa ny akanesa amin'ny maty any aminy, fa ny olona velona no iresahany hoe ianao izay olombelona io, raha manatonay ianao dia tsy miandry fahafatesany ianao vao mitsahatra ny fanahinao. Zany hoe le zavatra hiainan raha olombelona mihitsy zany a, lasa efa fiainana, lasa efa fahazarana, lasa efa sakafo fihinana isan'andro ny areraha-panahy. Dia rehefa maty zay vao hoe mitsahatra ny fanahiny, zay vao hoe miala sasatra amin'izay izy, ny sambatra. Rehefa mitomany ny fianakaviana ny amin'ny dadabe izay matina, ny amin'ny tontaona, ny amin'ny dada izay nararina tritra fotoana ila, manginy okizay ranomaso hoe ny sambatra somatsara. Fa ny proposition an Jesosy ato anatin'ity tantara ity dia tsy fahasambarana any akoatra, fa fahasambarana eto ambonin'ny tany. Fahasambarana dia ny mbola velonaina, fitsaharana dia ny mbola velonaina. Ary le izy tena raha ohatra ka vakiana fotsiny amin'izao dia tahaka ny hoe mifantoka amina karazan'olona anankiray. Fa rehefa diniantsika ny zava-misy eo anatin'ny fiarahamonina sy ny zavatra iainantsika ao anatin'ny fiarahamonina, dia io fiarahamonina io dia mitebiteby ampanahy daholo. Ny atao hoe ampanahy dia le any anaty mihitsy, tsy misy fitsarana fa misy fitebitebena. Misy fitebitebena. Ozy izy Jesosy nanome ohatra ny amin'ny bokin'ny Matthieu 7:10 hoe inona no hoaninay, inona no sotroinay, inona no hitafianay. Zany ny atao hoe tsy mitsahatra ilay fanahy, mieritreritra foana, miodina foana ao anaty ao. Misy azakazaka 420 ora amin'ny 420 ora mety ny atao miazakazaka ny ao anaty atidoha, tsy mety ny atao miazakazaka ny ao anaty atidoha, mety ny atao ahoana ny hitarany aktivité, inona ny tokony anatotonana an'ity. Rehefa manamanam-bola ny olona ohatra zany hoe mpiasa mpanjakana izy na ohatrohatran'izay, mba mahangonangona vola, atao inona re ty vola mipetraka ity, andeha ako anao an'izao, andeha anao trano, andeha hividy omby, andeha hividy kisoa, andeha hiompy an'izao, andeha hividy camion, hividy minibus, hividy an'ity, hividy an'roa. Dia tsy misy fitsaharana mihitsy ao anatin'ny olombelona ao, fa misy tebiteby mandrakariva, misy tebiteby foana. Ninona atao dia misy tebiteby, ninona atao miasa foana ny saina. Salama ianao dia miasa ny sainao, ahoana ny hitana vola. Manambola ianao dia miasa indray sainao, ahoana ny hitana misimisy. Manana misimisy ianao dia miasa ny sainao, ahoana ny arovako an'ity. Tsisy ninina mihitsy ny fiainan'olombelona fa dia izay foana, miasa foana ny saina, miasa foana ny amina. Ary ny aretina izay miasa sy miela mandritra amin'izao vanim-potoana farany iainantsika izao dia ny aretin'ny fo, ny aretin'ny tosidra, ny stress, ny zavatra rehetrarehetra izay miodina ao anatin'ny resaka areti-panahy daholo. Azonao ilay izy, aretin'ny fanahy ny anaran'izany, aretin'ny fanahy ny anaran'izany. Ary fantatry ny olombelona zany. Fampianarana rehefa nareo koa dia miasa saina loatra.
nefa ohatrany izy tsy miasa saina amin'io izy miseho mananananatrio ohatrany hoe tsy miasa saina naraka dia aza atao an'izany ny sainy ataovy zao hoe ataovy zao hoe ataovy zao hoe torohevitra daholo fotsiny zavatra izay fahendrena amin'ny maha-olombelona fotsiny fa reny torohevitra sy fahendrena amin'ny maha-olombelona ireny dia enony ny sofiny rehetra ihany fantatry ny rehetra fa marina fa tsy manan-kery le olombelona hoe andeha tokoa ara tsy hieritreritra an'izany tsy mbola nahita loatra an'izany hoe nisy olona nyjory dia niteny hoe ianao aza miasa saina dia ozy izy le olona anankiray eny ary manapa-kevitra ny tsy asa saina tsony manomboka izao tsy mbola nahita an'izany a fa valiteniny rehetra dia zao marina aloha zany efa afaka adinydray io miasa saina indray rehefa aveo io miasa saina indray tsy voasakana la izy tsy voatohatra le izy satria tsy ao amin'ny hery tsy manan-kery izy tsy ampiasaina n'le saina ary zay ny tenena ny soratra masina indrindra tao an'le boky mipetera teo la soverenantsika vakina mihitsy mba ho azonao fa ohatrany hoe tsisy relation le 6-7-8 kanefa tena mifandray mihitsy koa amin'izany manetretena eo ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro ary apetra ao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy miay anareo mahonona tena dia miambena fa ny devoly favalinareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapana rehefa tsy misy fahononantena fa mampiasa saina foana rehefa tsy misy fahononantena fa mihevitra foana miay mandrakariva ny amin'izay apety ny fiainana ny amin'izay atsara ny fiainana ny amin'izay ampahendry ny zanaka ny amin'izay ampandeha ny business ny amin'izay ampandeha ny asa ny amin'izay atsanganana trano azona tomobily azona an'izao ho tahaka ny olona afo rehefa zany foana ny miasa ao anatin'ny fisainan'ny olona dia zao le ambarany soratra masina teo miorena tsara ianareo mahonona tena ianareo dia miambena fa ny devoly ninona hony vao misy fiahiahiana ao anatin'ny olombelona dia eo akaiky ny foana ny devoly ny zavatra mitranga nefa ny olombelona rehetrarehetra miahiahy daholo dia iny manipulen'ny devoly amin'izay io tsy mifidy tany tsisy hoe nareo ny an-tany mahantra dia tsy maintsy misaina ny amin'ny sakafo tsisy an'izany io naiza naiza eto amin'ity globe terrestre ity misy fiahiahiana foana na misy vola ozy ary na tsisy vola misy fiahiahiana foana satria manino zay amin'izay no manipulen'ny devoly ny fisainana ny devoly tsy manana akse amintsika zanak'Andriamanitra fa izy manakse amin'ny olona hafa fa le fisainana mihitsy ny rehefa tonga dia lasa ny devoly manampitrotraka amin'izay dia le anina koa mila atao dia le ohatr' izao koa mbola mila atao dia tia koa mbola mila vahana dia tia koa mila amboarina ianao aza matoritory fa tia mila tanterahana manga fotsiny ny fanamelohan-tena maro isan-karazany zany ny ataky ny devoly hozy Jesosy amin'izay mahita an'ireo vahoaka ireo na dia tsy fantatry ireo vahoaka ireo ary inona ny zavatra toriny tsy fantatry ny vahoaka inona ny zavatra tenen'ity Jesosy ity mankanesa ty amiko ianareo so ihany fa tonga fanamasina amenina fa tsika ihany koa tsy nahalala an'izany raha tsy tonga fanamasina baiboly taratasy fotsiny eo be dia be ny ireo olona tsy mahalala ny dikan'ity baiboly ity misy karazam-piangonana nge mandrara ny mpivavaka ao aminy tsy mahazo mamaky baiboly so dia tsy fantatrao zany sarotra loatra ity ka so dia malasa dalanareo mamaky azy tsy fantatra ty ririndrindra ny testamenta vaovao tsy azo inona ny zavatra izay ambaran'io fa rehefa tonga amin'ny fanamasina izy mampianatra antsika ny zavatra rehetra mankanesa ty amiko izy Jesosy ianareo izay miasa fantatra sy mavesatretana ianareo izay manana fiahiahina apetra ao amin'ny fanahinareo rehetra ary rehefa miteny izay rehetra dia inona rehetra ny fanahinany amin'ny fahasalamana apetraka amin'izany ny fanahinany amin'ny zanaka apetraka amin'izany ny fanahinany amin'ny vady apetraka amin'izany fanahina rehetrarehetra apetraka daholo rehefa manatona an' Jesosy Kristy apetraka ny fanahina rehetrarehetra misy antony le izy afa-tsy hoe apetrapetra fotsiny fa mandeha mendalantsika ao anatin'le tantara fa maninona io ny apetraka inona ny antony ametrahana n'io zavatra io fa apetraka aloha le izy manatona an' Jesosy ianao na zazanak'Andriamanitra ara dia mila an'izany afatra izany amen manatona an' Jesosy ianao rehefa mivavaka ianao apetrao ny fanahina reo rehetra
nanota ianao manatona azy dia apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra tompo nanota reraka ny sainao manatona azy ianao apetraka amin'ny fanahiana rehetra zay mampatonga hoe rehefa mivavaka eto itsika dia maka fotoana mihitsy 5 minutes 10 minutes angalana concentration apetraka ny asa aprimina ny asa aprimina ny raharaha aprimina ny compte sy ny calcul rehetrarehetra fa tsy ao anaty vavaka ao mbola sady miketrona ihany mieritreritra n'ilay calcul io inona ary problema inona ary zavatra tsy mety tamin'ilay zavatra teo nampatonga le izy tsy mivoaka dia asiana ritompo fotsiny rery tompo satria tadidy hoe mivavaka kay moa za ty zany mba au lieu de miteny rery ihany dia mba asiana ritompo dia amin'izay ohatrany hoe resaka mitompo an'ilay zavatra rehefa manatona azy dia apetraka ny zavatra rehetra raha vao tsy apetraka tsika ny zavatra rehetra dia ozy izy ilay teny teo hoe ny devoly mandendetaka ny leona mierona mitady izay arapany ary iza le tedavino arapany le olona izay miasa fatratra sy mavesatra etana azonao ilay izy ny devoly dia lioana dia ny zavatra tedaviny iza miasa fatratra dia iza mavesatra etana ny olona miadana inaccessible ny olona milamina inaccessible ny olona rehefa miadana ny olona rehefa milamina zay entinao eo ay ve ay iny ary nava hitantsika hoe zay andaminana an'izany io indray nareo sy le tsotsorinareo le zavatra tsy ninona taky azonao atao amin'ny mihitsy rehefa izy milamina fa rehefa izy no mikorotana zay information afafinao rehetra hoay dia ahoany inona ny tokony atao an'izany andriamanitra fa inona indray ny adalana nataony reto ankizy reto hoe zay daholo sahirana ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mikoropaka dia lasa mitady vahaolana dia lasa mindram-bola dia lasa manao an'izao rehetra zao zay ny atao hoe ny devoly mandendeha taky liona mierona so ihany ianao zanak'Andriamanitra manana ny tenin'Andriamanitra amenna fa ny olo zao tontolo zao nge zany mifantatra ny olo zao tontolo zao hoe tonga ny ataky n'ilay ratsy tonga ny ataky n'ilay ratsy fa tsy manana ninonninona izy ahafahany miaro teny eo anatrehan'izany miteny vaovao misy rivotozo ohatran'izao misy ororitany tahaka an'izao nisy fotoana teo aminay teo tamin'le fotoana andro aviorana ohatran'izao le izy dia nisy vaovao nivoaka tampoka vano hoe ina moa misy miala ao amin'ny tranony daholo io ny a fa misy vato atahorana ikodidi avy any amin'ny rova any misy vato atahorana ikodidi dia eo zay zany mahino ina ary zany vaovao zany dia asaina miala dia hiala ho aiza ty olona zany amin'ny le ponina rehetra manodidina zany asaina miala daholo zay ala eo manodidina rehetra fa atahorana ikodidi le vato rehefa mahino an'izany information zany olona dia tonga amin'izay ny tebiteby tonga ny fanahiana ny amin'ny aina fanahiana ny amin'ny zavatra hitranga fanahiana ny amin'ny zanaka tonga ny information kasika ny covid-19 tamin'ny fotoana andro dia manao amika mijery an'ilay ankizy ny reto zanako mety faraparan'izany sisany ahitako an'ireto tsisy ninina akory amin'io a mbola tsisy tonga tsy miheviny indre mandeha akory a tsy mikohaka tsisy sepotra vao maika koa moa ny symptôme makely ohatra ina loka ohatra ny tsy hainko fofony a zany ny ataky zany le eta-mavesatra ny devoly midetekta fotsiny iza no mitondra eta-mavesatra dia io asiana io atao io atakeny io dia lasa be fanahiny io dia tsy mahavita mivavaka firifiry ny olona amin'izao fotoan'andro iainantsika izao tsy mahavita mivavaka itsony be loatra ny atao sahirana loatra dia avoaka fotsiny verse hoe fanahy mety fa nofo tsy manan-kery paster le fanahy te ho any aminareo any fa le fotoana tena olana be mihitsy ny tsy hitanao matsy manjoana eto fa tena mafy ange io samy miaina mafy io hoe vaninandro farana zao ny vatana samy miaina mafy daholo ny vatana samy somi samy eo ambany zavatra maro isan-karazany fa rehefa manatona an' Jesosy ianao rehefa manatona an' Jesosy ianao ny vatanao mety tratra ny zavatra maro isan-karazany fa le aminao lay fanahinao manatona azy amin'izay dia miresaka aminy dia apetraka eo aminy amin'izay zavatra rehetra
dia omeny fitsarany fanahy. Alalana olona miaraka amin'ny Kristy Jesosy, voalohany indrindra ho an'ny olona izay amin'izao fotsiny dia manana fitsarany fanahy izy. Ary ny alalana ny olon'ny Kristy amin'izay, ny mantsy rehefa mandrosodroso kely eo fotoana, amin'ny voalohany ilay izy tena mety tsara mihitsy ilay fiarahana amin'ny tompo, henonao mihitsy ilay fitsarany fanahy. Fa amin'ny fotoana latsaka amin'izay ianao, misy fotoana ianao mbola lasa misy fanahiny ianao. Lasa tsy mandeha amin'izay loany io fiainanao io, ilay tsy mandeha amin'izay loany, lasa tsy mety, lasa tsy stable ny fiainam-panahinao. Dia tsy ao amin'ny toerana tokony izy izay ilay Jesosy Kristy. Tsy nametrahanao intsony ny fanahinao rehetra, fa verina nentinao mibabena indray ny entanao, ianao sy ny entam-beanao, ianao sy ny fahasahirananao. Jesosy ao ihany a, Jesosy ao ihany, fa tsy tadidinao tsony hoe zay moa ny asan'ity Jesosy ity, anome fitsarany fanahy, fa dia netiko daholo indray ilay izy. Androany afatra ny tompo atsika amakivaky an'ity taona ity isika, be dia be no milaza fa ahita faisana amin'ity 2025 ity a, vao manomboka ny taona dia efa 4,000 ny kilao ambary, mbola ho aizy ity faran'ny taona sy sisa rehetra. Zay androany te hilaza aminao amin'ity zavatra ity, apetra ho amin'ny fanahinareo rehetrarehetra. Aza manavidim-bary zany ianao. Amen. Velao izy hiakatra eo, sifra fotsiny eo. Rehefa makeny am-pivaratra dia jery eo dia aza tenena ilay mpivaratra fa ianao sy ny tompo sifra fotsiny. Tsy matahotra n'io 4,000 io tsika. Tsy matahotra n'io zany tsika. Ohatrina volany aposy 3,000 mahazo 3 kapoaka ity zany. Kajy mandeha manidina fotsiny zany fa aza mieritreritra eo diso zany pastera tsy mahazo 3 zany. Fa zay any aposinao iny fitanana any, io indray no hoanina zany. Zao no azon'ity dia raikitra indray dia tohizana ny fiainana araka an'izay. Aza mampiasa saina ny amin'izany zavatra zany, fa rehefa miteny izy hoe izaho no iay anareo, apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no iay anareo, dia zay ny fandehany io. Rehefa mbola midaladala ny vadinao, misaorany tompo fotsiny, izy dozy be mahasiso toka iny, misaorany Jesosy fotsiny. Saotra Jesosy fa ianao no miay ny momba rehetra. Apetrako aminao ny fiaiko rehetrarehetra. Ity zanako ity mbola tsy mahaizy hatramin'izao, fa zao za tsy ana. Rehefa manako ianao, lasa vazavazainao izy, lasa bedesinao izy, lasa kapohanao izy, vao mainka samy frustré nareo mianaka. Le zaza medonto ianao metezitra. Zany no fandehany io, rakaraky ny velesanao an'io, vao mainka tsy azony 2 + 2 firy 4. Ary ihany le izy a. Fa rehefa tohizanao kapohana sy sisa rehetrarehetra, tsy mandeha amin'izay loany, tononony daholo sifra rehetra miexista akoatra n'le tena izy. Tononony tsirairay avy, sautiny le tena izy. Hoy ianao ty ve manao fanahininy? Fa isika ampianarina dia ny vao mendony taona aza manahy. Apetra amin'ny fanahinareo rehetra. Aza miasa fatratra, aza mavesatretana. Tsy natao an'izany ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany. Amen. Tsy natao hiasana fatratra, tsy natao hivesarana entana, karazan'entana maro isan-karazany. Izay ny 7:50 isan-jato tsy voavahan'le fanahina akory, tsy voavahan'ny fiasan-tsaina akory, tsy voavahan'ny fimenomenomana, tsy voavahan'ny fahatezerana, tsy voavahan'ny alahelo, tsy voavahan'ny ranomaso. Fa zay ny atao hoe devoly mandehandeha mitady izay ho arapany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra toero izy. Ahoana ny fomba fanoherana azy? Ny tenin'Andriamanitra izay milaza aminao, apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra. Ny teboka faharoa dia hamarina an'izao afatra izao tsika dia izao ny lazainy. Le izy miverintsika amin'ilay Matthieu zany, le izy tsy mijanona fotsiny hoe apetra ho amin'ny fanahiny, dia omeny fitsarany fanahy, omeny repos de l'âme isika, dia hoe zay zany ka misaotra Jesosy faly zay fa nentinao ny eta mavesatra rehetrarehetra, hay daholo verset rehetrarehetra, misaotra an' Jehovah no misy azay any amin'ny Salamo any, tsy adidiko tsony le verset. Alao manaraka. Fa misy verset be dia be milaza hoe Andriamanitra no mitondra an'le entana, Andriamanitra no mandamina, Andriamanitra sisy. Dia le izy tsy raisina fotsiny amin'izay. Tsy raisina mpifaliana fotsiny hoe ozy le afatra androany tena tsy natao amin'izany ny androm-piainako iny ka
tsy natao fitondrana eta mavesatra sy fivesarana n'izao karazan-javatra zao ny androm-piainako ka fa natao amin'ny fitsarana fa le fitsarana dia misy toy an'lay izy zao lazain'i Jesosy eto ny ziokako dia mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-poa dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo eto ny ziokako ny condition an'ilay resaka zany rehefa esorina eo amintsika rehefa omentsika ny tompo ny eta mavesatritsika le omena azy aloha tsy midika hoe ovahany a tsisy azay promesse zay mihitsy ny so misy manatona dia miresaka hoe ianao ny teny meo azy hatramin'izao tsy mivaly le izy za tsy manao promesse mihitsy ny hoe ovahiny a fa mena azy fotsiny le izy libéré fotsiny ianao afaka fotsiny ianao amin'ny karazana fiahiahina sy ny fisaintsainana sy ny tahotra maro isan-karazany fa io miankina aminy a zay indrindra nydika le petera voalohany toko fadimy andininy fahenina teo aloha iverenako mihitsy le lecture mba ho tadidinao petera voalohany toko fadimy andininy fahenina toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy koa amin'izany manetry tena eo ambany tana mahery n'Andriamanitra atao hoe manetry tena manaiky an'izay anaovany azy eo amen vahany io dia vahany tsy vahany io dia tsy vahany ny atao hoe manetry tena zay ny sitraponao tsy atao ohatr'izay fomba fiteniko zay ny atao hoe manetry tena zay ny sitraponao tompo misaotra anao ny amin'izany makasitraka anao ny amin'izay fomba fitondranao sy izay fomba fandamianao malala zay tokony ho atao na vahanao androany na rapitso na amin'ny ray volana na tsy vahanao moa ny alalantsika raha tsika mitady amahana sy zizona foana isanandro vahavo ilay izy tompo alameno ilay izy Jesosy a tsika olombelona mantsosy ako misaintsaina foana ny eo avy io za azy io ingery Jesosy raha zao fandehany eo dia ho sahirany io rehefa tsy eo tsony ahy ahoana moa ny alalanao zay tsy eo tsony tsy hainao ny tompo raha ho avy rapitso so ravaka pitso ary tsy fanetretena ny fieritreretana sady mendy ahoana hoany io rehefa 70 taona Jesosy eritreritra sady an'izany zavatra lavitra be zany nefa ny avoakiny an'io raha tsy fantatritsika ozizany tenin'Andriamanitra teo zany teboka faharoa dia zao eto ny ziokako tsy omena an' Jesosy fotsiny ny fahasahirananao sy ny arerahanao sy ny arerahan-tsainanao sy ny fiahiahinao fa misy contrepartie ilay izy eto ny ziokako eto amin'izay ako anazava kely n'ilay Matthieu toko fadimy iny Matthieu toko fadimy a andeny fa 17 ngamba misy an'izy iny raha tsy diso a fa sy ivadiantsika feto akaiketoka izy Matthieu toko fadimy dia ny andeny fa moa le misy le hoe fakatsao aloha fanjaka sy fahamarinana nareo na maiko koa 6:33 kay dia amin'izany ozy izy dia aza manay ianareo ka manao hoe inona ho anay dia inona ny sotroanay dia inona ny tafiana fa zany rehetra zany inge dia ka tsanjy entilisa fantatra ny rainareo zay tokony izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany mifameno tsara mihitsy n'ireo teny ireo fa katsao nindikany hoe ento ny ziokako dia menarako katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany eto ny zioka an' Jesosy inona ny zioka an' Jesosy le zavatra mampanay an' Jesosy le zavatra mavesatra ho am-pony Jesosy lay nampianarany tamin'ny vavaka hoe rainay izay any an-danitra natao ihany ho tonga ny eny fanjakanao ho amasinina ny eny ho tonga ny eny fanjakanao zany zavatra zany ny lehibe ao am-pony Kristy isika tsy hoe ny délivre any amin'ny fotsiny manaisotra any amin'ny fotsiny vesatra isika rehetra fa isika dia natao hitondra ihany koa ny zioka an' Jesosy natao hitondra an'izay manavesatra an' Jesosy inona manavesatra an' Jesosy isaky ny ariva izy dia mandeha mianika ny tendrombohitra dia mandoalika izy mivavaka mangataka izy ho an'ny ralany mangataka izy ho amin'ny mpianatra mifony izy ho an'ny fiangonana mangataka izy ho aso ho anao
ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokiny Romanina any toko 9 andiny fa sadidiko tsony 5:30 sa 2:30 hoe Jesosy Kristy mipetraka eo an-tanana kavanan'Andriamanitra dia mifona ho antsika rehetra. Zasenao zany tsy hoe esorina fotsiny le fanahina dia lasitsika soavaly tapako fe manao zay tiantsika atao. Misaotra ny tompo nitondra ny enta mavesatra tsika rehetra zay le any boky Salamo. Isaorana ny Jehova ozy izy zay mitondra ny enta mavesatra tsika rehetra. Dia ito le ambaran'i Jesosy ty Mateo 1:20 zany mianareo fitsara fanahy. Misaotra an' Jesosy fa mahazo fitsarana amin'ny fanahy miaraka amin'ny tompo. Dia ijoro vavolombelona hoe misaotra an' Jesosy fa sitrana ny momba rehetrarehetra. Olona afaka zao tsisy tebiteby, tsisy aya, mafinaritra miferahana amin'ny tompo. Fa raha vao mafinaritra mijanona amin'izay fotsiny fiferahana amin'ny tompo, fa tsy ampiasainao na amin'inona na amin'inona le fitsaharana sy ilay fialan-tsasatra ny fanahy izay omen'ny tompo, dia milazanao hiverina moramora aminao amin'izay le zavatra rehetrarehetra zay nitesarisenao re. Ho antsika zanak'Andriamanitra rehefa manomboka miamandroso isika elaela tamin'ny voalohany tsika natsapa ny asan'ny tompo tany anatin'ny fotsika, matsiaro fiadanana, matsiaro fitsaharana, matsiaro filaminany fanahy tao anatin'ny vanim-potoana anankiray, enim-bola, ny herintaona, 2 taona, 3 taona. Avy eo milatsaka le izy lasa ohatra mieritreritra zavatra tsy fieritreritro taloha tsy nanahy intsony amin'izao, fa zaho lasa miverina manahy fony Petera, fony mpianatra niaraka tamin'i Jesosy, tsy nanana inona na inona. Fa rehefa lasa Jesosy nanomboka nieritreritra zalahy dia ahoana ihany moa tsika ity zany. Ozy Petera zany dia hiverina anjony, ozy ny apôstôly ambiny rehetra zay koa mba hanaraka anao hiverina anjony ihany koa. Amin'ny fotoana isika déchargentsika eo amin'ny tompo lay enta mavesatra, dia lasitsika makafy fiainana fotsiny, dia manao fiainana mahazatra fotsiny tonga mivavaka lahady dia mety mba manaraka koa alarobia dia zay samy vita. Fa tsy mitondra ny zioga an' Jesosy isika, tsy mitondra ny manavesatra an' Jesosy isika, tsy miay ilay zavatra iahiny Kristy isika, dia milazanao miveriny ireo zavatra ireo. Rehefa manomboka ianao zany zanak'Andriamanitra bebe fiaiahinany amin'izao fiainana izao, dia eritrereto izay zavatra izay tsy mitondra n'ilay ziogan'i Kristy. Rehefa soavaly ny vahana dia mila tanginan'olo-kafa izy. Fa raha vahanao fotsiny soavaly dia alefanao, mampalahelo ilay soavavy, alefa. Misy misambotra iny dia misy misoavaly any amin'izay misy azy any. Fa rehefa vahana izy dia mila ampiasaina amin'ny zavatra hafa indray. Dia takizay ihany koa zasy ianao. Ny olombelona rehetrarehetra zany dia mitondra vesatra avokoa, azonao le izy. Ny vaovao tsara aloha zany dia zao Kristy manafaka antsika mivesatra rehetra. Ny vaovao ratsy kosa dia zao na tianao na tsy tianao tsy maintsy mivesatra ianao mandra-pialanao eto ambonin'ny tany. Fa zao amin'izay mifandray amin'ilay afatra indray mandeha iny ihany. Rehefa nafahany Kristy isika dia manana safidy amin'izay isika. Manana ino tsika? Zao tontolo zao tsy mana-tsafidy. Izy tsy te hilanja l'eritreritra be intsony, izy tsy te ho be fanahina intsony, fa tsy mety, tsy manan-kery, tsy manana fomba natanterana izy. Fa zasenao nafahany Kristy dia manana safidy amin'izay. Raha tsy tiako novesaran'izao tontolo zao amin'ny fiaiahiny sy ny fanahiny sy ny zavatra maro isan-karazany misy, dia hoentiko ny ziogan'i Kristy. Manomboka ako mitondra mbavaka, manomboka mivavaka, manomboka mifona, manomboka mangataka ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Zany ny fomba fanaon' Jesosy Kristy anazy. Zany zavatra mihodina foana ao anatin'ny fon'i Kristy. Ahoana indray ny ananganana n'ity olona ity, ahoana indray ny ampatonga n'ity alina ity ho lasa ohatran'izao, ahoana ny anadovana misimisy kokoa n'ity fiangonana ity fa misy zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra, ahoana ny tomboko amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'i Kristy. Zay ny atao hoe katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany. Zay ny atao hoe katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany. Asa fanompoana ao anaty aminy. Azonao le izy? Azonao tsy asa fanompoana ety ianao fa ka manompo ety ivelany be dia be ny olona manompo ety ivelany. Mamafa trano, mamafa fiangonana, manao soferan'ny fiangonana. Fandany izy anontany eo mitsahatra ve ny fanahinao? Fa mety tsy fantany akory zany. Satria maninona? Le vatana no manompo an'Andriamanitra. Le fanahy mbola soavaly libre. Azonao le izy?
na matin'ny arerana tahaka n'inona ary tsika manompo ny tompo amin'ny vatantsika fa ny amintsika tsy manompo an'Andriamanitra tsy mitondra ny ziogany Kristy dia mety mbola ho vesarany zavatra hafa foana ihany isika. Azonao ilay izy fa ilay amina ilay fanahy na fahana dia atolotra ho an'ny tompo kosa mba hitondra ny ziogany ao anatin'ny andavanandronao. Aza vela andalo fotsiny amin'izao io tontolo andro, aza vela andalo fotsiny amin'izao. Rehefa manana isaky ny manana fotoana ianao dia miresahan'ny tompo, ahafahany manana contrôle an'ilay aminao, ahafahany mitondra an'ilay aminao, ahafahany mitantana an'io amoron'ny rano fialan-tsasatra, ahafahany mamelombelona an'io, ahafahany mitarika an'io amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Dia ho hitanao fa garde voatazona ilay fitsaharan'ny fanahy, voatazona ilay filaminana ao anaty, voatazona ilay tsy fiahiahiana ny amin'ny zavatra rapitso, ny amin'ny zavatra herinandro, ny amin'ny trano honenana, ny amin'ny ondana toriana, ny amin'ny écolage mpianatra, ny amin'ny ditram-baty sy ny ditran-janaka, ny amin'izay hovinantso sy rafozana. Ny saintsika mamoriporina zavatra be dia be, hiahiahiana foana, tsy afaka mipetrapetraka mihitsiny. Fa izay niteniko hoe vao mipetrapetraka io dia misy zavatra hafa mitaingina anazy. Ka rehefa samy misy hitaingina ihany ilay izy, tsy alao taingina ny tompo, tsy alao izy no mitondra azy, tsy alao izy no mipetraka eo. Rehefa izy mipetraka eo, Jesosy Kristy irery ihany afaka manome antoka fa izy ilay mpitondra, izy ilay mpitondra afaka manome fitsarana. Ny ambiny rehetrarehetra tsy afaka manome anao fitsarana zany. Ny vola afaka miassure anao, azonao zavatra materialy tianao rehetrarehetra, fa tsy manome anao fitsarana ny vola, fa vao maika izy mandreraka ny fanahinao, vao maika izy mandreraka ny eritreritrao, vao maika izy mandreraka ny fonao, vao maika izy mampiakatra ny tension anao, vao maika izy makivy anao, dia mandray azy fotsiny fifalianao sisa le manisana azy 1 2 3 4 iny sisa mahafinaritra, filinina hafa mihitsiny. Zany ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Hiafatra ho antsika amin'ity andronio ity, apetra ho amin'ny eta mavesatrintsika rehetra, dia ho eto ny ziogany tous les jours. Hoy izy miresaka ao am-bokin'ny Lioka 7:7, izay rehetra te hanaraka dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany isan'andro, tsy maintsy mitondra, tsy maintsy mandahy ny tenany isan'andro. Rehefa tsy mitondra ny hazo fijaliana ianao, rehefa tsy mandahy teny ianao, dia milanja ny entanao indray ianao. Automatikally izy, tsy hoe ny tompony ratsy fanahy, tsy hoe ny tompony mametsy fohifohy, ny ianao kosa kay Jesosy misy condition be ohatran'izany kay le zavatra. Le mahatsikatsika mihitsy le izy. Hoe raha vao libre tsika dia lasitsika manao zavatra hafa. Ozy izy ny fomba fiteny frantsay zay hoe l'oisiveté mère de toutes les vices. Rehefa le atao hoe oisiveté zany le tsy manao ninina. Rehefa ny olona tsy manao ninina, tonga daholo ty zavatra ratsy rehetrarehetra, ty sain-dratsy rehetra ity. Nanomboka azoko mihitsy hoe fa maninona no terena ny olona tamin'izany fotoan'andro, tao anatina vanim-potoana ny tantara zao tontolo zao zany, tao ampovoambony tao, dia forsen'ny mpanjaka anankiray eo Charlemagne zay, tsy maintsy mianatra ny ankizy manomboka izao, satria tena nandinika mihitsy le mpanjaka tao anatin'izy hoe rehefa tsy manao ninino reto olona reto, mamoriporina zavatra ratsy ho atao foana. Dia hitanao le olona le tovolahy mijorojoro, mipetrapetraka ambony tamboho, miankinankina, mitendritendry gitara, aza gaga mihitsy raha manao ratsy, aza gaga mihitsy ny raha manendaka, aza gaga mihitsy ny raha miteny ratsy, manao anty karazany zavatra ratsy, manao viole sy sisa rehetra, satria manina le amina mivangabao fotsiny. Dia tahaka izay ihany koa zasy ianao, rehefa mivangabao fotsiny ny amina ao anatintsika ao, dia tonga daholo ty karazana eritreritra rehetrarehetra, matsiarotsiaro zavatra be dia be, tadety daholo ty fiainana taloha rehetrarehetra ity, ty karazana olona niaraka mba nanahoana ary zay ihany. Fangabao indray io ny eritreritra, tsisy ninina tao indray ny saina ny anaty any, fa zay ny antony itenenan'ny tompo eto ny ziokako dia menarako. Rehefa hitinao ny zioka, voatazonao ny fitsarana, voatazonao ny fiadanana. Amen. Natsangantsika hivavaka dia
samy miresaka ny tompo androany menao fanamangy anao ny tompo tao anatin'izay afatra izay. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.